Orinan'ny resaka maro izay miely indrindra teo anatrehan'ny fanambarana nataon'ny commune Ambatolahy ao anatin'ny faritra Iorombe dia nitondra fanazavana mahakasika ilay tetikasa BBI na ny biomasse biocarburant Iorombe. Tompona andraikitra teo anivon'izany tetikasa izany fitian'ny Ravaka Randriamanalina sy Stéphane Razafimandimby ny mahakasika izy mivoazay. Ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy fanajana ny tontolo iainana tanteraka no anantanterahany tetikasa BBI na ny biomasse biocarburant Iorombe izay mbola eo amin'ny dingana amin'ny andrana treto araka nambaran'ny tompona andraikitra teo anivon'ny tetikasa ity androany nandritra valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao. Ny tsipaka ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna Ambatolahy avy amin'ny faritra Iorombe ity tetikasa ity araka izany nambaran'izy ireo fa commune Satrokala sy Andiolava ihany no voakasika ny tetikasa izay akoatra ny fampiroboroboana rahatokaraina dia anatanteran'izy ireo ihany koa tetikasa ara-tsosialy. No mafisin'izy ireo ihany koa fa velaran-tany 200 hektara amin'ny 1 hektara tokony anatanterahana ny tetikasa manomboka amin'ny taona 2024 no anatanteran'izy ireo ny andrana treto. Akoatra ny fahazondalana ara-dalàna avy amin'ny fanjakana dia efa nahazoana fankatoavana avy amin'ny mponina hatorana ihany koa ireo toerana anatanterahana ny andrana ireo. Anatin'io lalàna amin'ny feham-pahazahoana tany io tsy maintsy misy ny fifandraisana atao miaraka amin'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina izay tsy maintsy manaiky ny fisinay vao afaka miasa ao anatin'ilay toerana izay ao anatin'ny lalàna ny feham-pahazahoan-tany izy io. Fambolena ny savona ny jatrofa sy ny vetiver ary ny ananambo amin'ny velaran-tany midadasika ny tanterahany tetikasa BBI ao amin'ny faritra Iorombe. Tetikasa biomasse biocarburant Iorombe dia miaraka ny voalazan'izay famokarana biomasse famokarana zavamaniry zany izay miaro ny nofotany manamafy azy ary mamokatra ihany koa angovo izay ny biomasse. Ny biocarburant kosa dia mamokatra solika avy amin'ny zavamaniry. Eo akaikin'izay nefany dia araka ny voalazanay mamokatra ihany koa izahay zavamaniry ho avadika menaka manitra ary zavamaniry toy ny voamaina isan-karazana ny tsaramaso izay anampiana ny mponina eny toerana fa ihany koa azonay amidy araka ilay voalazantsika teo hoe ahafahanay mamelona ny tetikasa BBI. Tanjona manomboka amin'ny taona 2024 ny amokatra 10 tona isan-taona amin'ny jatrofa ary 10 alina sy 1 tona isan-taona amin'ny ananambo. Amin'ny taona 2024 kosa dia mikasa anitatra ny asa fambolena amin'ny velaran-tany mirefy 709 hektara ny tetikasa raha toa ka 200 hektara treto no iasan'izy ireo.